Kristy ny vavanay metranay ny fotoana ty ampelatagninao fanamasia ngataka ny fitarianao ny herinao ny ositrao mitoetra ao anatin'ny teny zao renesinay amelombelona ny fomam-pananay indray anao sady tonga fiadanam-po sy fandraisena lehibe ka na inahina tompo zavatra tsy namboleny tananao aoka ho raha masolevony zany fa ny tenina kosa aoka tonga fiainana fandraisena ho anetsiraiana mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mazoterana antsika ty dia mba arabona akaikinao tain'Andriamanitra venao alleluia misaotra ny tompontsika ary mbola afaka miaona eto ao anatin'ny fotoanany azoma fifadikana ary misaotranao koa tonga namaly miantson'Andriamanitra tompony androany hitantsika jiaby manotsika iresaka misy kokoa makasika ny atao hoe antson'Andriamanitra ao daholo ve miplein temps tsika jiaby satria miplein temps zao mila ny zanondesina zany mihitsy satria maro dia maro ny olona tsy mahafantatra ny tena antso lasa tianano raha tsy anasana anazy izy manao zavatra tsy tokony ataony izy voalohany aloha raha manana antso ianao na renao anatinao any fa misy antso ny antso rehetra dia mitaky toe-po taky toe-po io zany tsy hoe te hagnano raha raiky anao dia mavita misy toe-po takina ohatra zao hoe hihira ohatra dia misy toe-pona mpihira mpitendry misy toe-pona mpitendry mpitoroteny ianao misy toe-pona mpitoroteny evangeliste ianao misy toe-pona evangeliste profete ianao misy toe-pona profete amin'ny sasany mety hoe mpanampy dia misy toe-pona mpanampy leader ianao na hoe mpitaka misy toe-pona mpitaka sy ny sisa ny toe-po no mamaritra anao ny fiainana ary ilaina ny manana toe-po tsara ilaina ny manana toe-po tsara misy teny français zay miteny hoe votre attitude détermine votre altitude teny français zay misy lesana hoe votre attitude détermine votre altitude miconte be zany amin'ny fiainana ny fananana attitude tsara karazana toe-po zany misy zao karazana toe-pon'olona mora tezitra misy toe-pon'olona mora sorena misy toe-pon'olona mora kivy ary misy toe-pon'olona miavonavo tsaro fa misy zavatra takina agnaty eo raha ty andeha lavidavitra kokoa no fiaina tsy mahatonga le afaka teo hoe votre attitude détermine votre altitude ao amin'ny Genesis toko fa raika amby efapolo ao bakintsika mitrety Genèse 41 Genesis toko fa raika amby efapolo andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo Genèse 41 46 à 52 amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao Genesis toko fa raika amby efapolo andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo zay mivako toy izao ary efa telopolo taona Josefa raha niseho teo anatrany Farao mpanjakany Ezipta dia niala teo anatrany Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Ezipta rehetra ary ny tany dia nahavokatra tsy omby fampana tamin'ny tonjina fito dia namory ny hanina rehetra tamin'izany fito taona izany teo amin'ny tany Ezipta izy ka nitahiry izany tao amin'ny tanàna rehetra nivokatra ny samandina ny isan'ny tanàna dia nitehiriziny tao amin'ny tanàna ary Josefa namory ny vary tahaka ny fasika any an-dranomasina eny be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita izy ary nisy zazalahy roa nateraka Asenata zanaka vavan'i Potifera mpisorona tao Ona tamin'i Josefa raha tsy mbola tonga ny taona Mosarena
ary ny anaran'ny lahy matory dia nataony Josefa hoe Manase. Sy ny petit le Manase dia azavaina ry ambany ary hoe peratra fanomboan-kase. Fa hoy izy Andriamanitra efa nampanadino ahy ny faholiko rehetra sy izay rehetra tao an-trano iray. Ary ny anaran'ny zanany kosa nataony hoe Efraim, sy ny petit D hoe tokony abreka. Dia nidikana izy. Ary ny anaran'ny zanany kosa nataony hoe Efraim, fa hoy izy Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny taniny faholiko. Dia re zany fa raha dika ny hevitry tele Manase dia mpanadino. Fa i Efraima fahavokarana. Tanao zany fa raha anao mavita mamafa ny alahelo anaty fonao, mazava ho azy tsy maintsy mamokatra. Fa raha anao zany mandeha avec rancune foana, zany ndraiky andray mamaleko an'iny, zany ndraiky amarainy mamaleko an'iny, zany tsy petranao raha, zany andro ke manao zany olo manginy, za vao miasa ke toko mahita anahy parcelle numéro 12. Tsy zany e. Misy toe-po takiny. Manase mpanadino, Efraim fahavokarana. Zany hoe tsy misy fahavokarana raha tsy misy fanadinona. Koa tsisy zany Manase, tsisy Efraim. Azonareo ve zany lesona zany? Ataovy tsara anaty fo zany. Ohatra tsika zao mandalo le volan'ny fitahina. Anao zay te ho tahina Andriamanitra, mila manana Manase anao anaty fonao. Manadino lasa. Mamafa regny ramosenao na metrapetraka anao regny. Mambela regny viavy nangalatra vadimao na noino ananjy. Bezana fafana anaty fo ao. Karaha manao tsy azy. Tsy haiko inonao tsy nandeha. Olo nitory anao sy ny sisa sy ny sisa. Mila manana Manase anao. Dia raha zavaina ny dikany hoe Manase ho raha teo dia mpanadino. Efraima fahavokarana. Mialohan'ny andehanan'ny rahalahy tany Ezipta dia efa vonona ny amela heloka sahady izy. Azonao hoe zany? Fa vonona izy. Andriamanitra ozy efa nampanadino ahy. Zany hoe mbola tsy niaona zany Josefa sy ny rahalahy efa namena Andriamanitra zazy. Tsy izy efa Manase sy Efraim. Tain'Andriamanitra ny enao. Ka na dia mbola tsy niaona aminao aza ilay olona anananao alahelo, anananao fahatezerana, tokony efa manadino ianao mba hivoahany fitahina. Izy io zany matetiky io bloqué antsika io. Fotsika miodika. Nefa tsika mivavaka amin'ny-Janahary, mivavaka amin'Andriamanitra mba ho tahin'Andriamanitra. Mangataka amin'ny tompo antsika mba ho tahin'ny tompo. Or nefa io tompotompotsika io, Jesosy vavatsika io, anaty fora zanany voalohany. Karaha anao nantson'Andriamanitra anao sy n'Andriamanitra. Karaha amin'ny areto zany izy koa olo mandoa mampo, tsy mavoro. Satria ny olo samby amin'ny lokony, samby amin'ny couleur. Ao ny mifosafosanao any ambadika, ao ny manao zavatra masoregna anao, ao ny tegna manotra anao mihitsy. Fa izy mivory miaraka aminao kely. Karaha eo toe-ponao andeha kelikely zao daholo le manana hirana anahaka vanoko velo marito daholo, tsisy olo aminao eo nefa. Toe-po. Tain'Andriamanitra ny enao. Alleluia. Zany hoe toe-ponao zany misy anatanao. Izy io mikoravana manana olona nantsony, samy nantsony. Ohatra hoe samy mpiasa ny posta. Hoe samy mpiasa n'ino. Miaraka kefa, misy sasany amizikona dia promotion raika amina dia mitovy ny asa atao. Miakatra ambonimbony. Anao gaga hoe raha manino ngiahy, zay karaha miara-miasa keto, fa izy lasa. Fa za tabela mampiavaka anareo dia mitoe-ponao. Izy mety mahay mikorana amin'olo. Anao kera voazoazon'olo anao, possible eo fotsiny misy olo tonga dia tena me zavatra anao. Possible tonga dia misy olo mazoto dia iara iasa. Hitanao amin'izay hoe fa mandeha anao miaraka amin'ilay appel. Fa misy olo miavomavo. Miavomavo. Vao namena anarana foana zay sekretera, azony raha olo mipetraka. Izahanao izy sekretera retraité.
mbola tsy nahazo pension, mbola mikarakara dossier izy loatra. Satria tsanitsangeny loatra izy tao, misy toe-po tsy vitany manao azy. Ain'Andriamanitra ny tsy lehibe ho azy n'olona fa toe-po no base isan'andro. Tsisy raha vitanao zany eo andeha amin'izay tokony ho izy raha tsy manana toe-po tsara. Ain'Andriamanitra ny antsika rehetra. Sarotra resena ny olona manana toe-po tsara. Nao na magnenjika ananjy, andeha hanaratiratsy ananjy, andeha hikontra ananjy raha no tsara izy azy. Satria izy manana zavatra hafa aminazy io zay tsy ananana. Aigny tompony ianao. Alleluia. Faharoa, raha tsapanao fa manana antson'Andriamanitra ianao, dia mila mianatra ny fitenin'Andriamanitra. Inona izy zavatra ananaka? Langage de Dieu. Fitenin'Andriamanitra. Mba vakio tsara Baiboly fa anao tsara nahita n'Andriamanitra ny volana izy resy zay. Anao tsara mbola naregny n'Andriamanitra ny teny fa sahirana. Anao mbola tsara naregny n'Andriamanitra milaza fa mijaly izy. Fa mampiasa ny langage izy. Jereko anao fa niaona tamin'ny Gideon n'Andriamanitra. Dia mbola niteny Andriamanitra tamin'ny Gideon mitsangana amin'ny lehilahy mahery. Ny vola efa kivy efa valaka fa tsy efa manova anazy. Amen. Eo zany no ilana ny fatakaranao, ny hevitry ny teny, ny hery ny teny sy ny fahaizany teny. Ary zany milaza aminao fa Andriamanitra dia feno fahombiazana. Misy rehefa na fomba fitenin'olo mahomby. Fa tsy karaha ilay fataonao isan'andro. Asa izy ndraiky tany mbola mbazary tany any. Zay mbola ilay fadianana no bakany ndraiky mifankahita. Tsy langage de Dieu zany. Hitanao ny fomba ahafahanao miaina amina firenena anankiray dia ny fahaizanao ny fitenin'ny firenena. Anao zao raha ho an'i Senegal, ka tsy mahay teny Senegal, sasahirana ianao satria tsy voatery olo jiaby ao mahay teny frantsay. Tsy voatery olo jiaby ao mahay teny anglisy. Na dia ataoko hoe langue internationale raha zany. Fa manana fiteny zareo. Ohatra zao mandeha to Madagasikara, tsy voatery olo jiaby mahay teny frantsay. Tsy voatery olo jiaby mahay teny anglisy, fa ny olona mahay teny malagasy kosa zany mateny 20 isan-jato. Ka raha tia hiaina amina firenena anankiray ianao, zavatra mila ianarana voalohany dia ny fitenin'ny firenena. Alleluia. Amen. Noho izany ilainao ny fitenin'Andriamanitra. Inona moa ny fitenin'Andriamanitra? Tenim-ponoana. Tenim-ponoana. Ny padresy any. Zay no nitiavako ilay disy tana takolany hoe za tsy mahazo resy. Alleluia. Misy fiteny mila ianaranao, na dia tena ataoko hoe anatina ady sarotra azy ianao. Na dia ataoko hoe tena anatina zavatra gidragidra be ianao, tena hoe anatina fahaverezan-kevitra, misy langage mila ianarana. Tsy akory ianao mbola naniny. Akory nareka ty zany ampiangonana ka tsy mba misy olo mikorana aminahy. Tsisy raha fantako aby raha ka. Ny tegna na tena very trésor no mba izahan-tegna. Tsy langage de Dieu zany. Fa iny Jesosy ane ianao. Amen. Raha Andriamanitra zany no miantika ny sitesianao io, dia mety zavatra fivolananao eo no teniny. Raha Andriamanitra zany miantika an'io, tsy amin'iny le atenao koany. Dia mitovy ve ny langagenareo? Anao ve tsika maty eo amin'ny Ezekiel, toko 7:30. Ezekiel, toko 7:30. Ka ny olona manana antso zany ravana e, mila manana reto zavatra resako. Ny olona manana antso mila manana reto fomba fijery reto. Ezekiel, toko 7:30. Vakitsika manomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ezekiel 37, 1 à 7. Alléluia.
Uzeto ny agnaran'i Jesosy. Tao amiko ny tagnan'i Jehova ary ny fanahy no mitondran'i Jehova ny voaka dia napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana. Tsy lohasaha feno volana feno safira fa lohasaha feno taolana. Ary mitondrana andehandeha teny amin'ireo izy ary ireo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo ary ireo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireo taolan'ireo na mitanjany Andriamanitra? Arô, fahitanao anazy io marao bakarakory. Ary hoy zaho, Jehova Tompo, ienao no manana. Dia hoy indray izy tamiko, maminania amin'ireo taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taola maina, mieno ny tenin'i Jehova. Entsika zany, écoute le langage de Dieu. Mieno ny tenin'i Jehova. Izy ihany no mivolagna, fa zay raha dia zakaina amin'ireo taolana ireo hoe mieno ny tenin'i Jehova. Amen na? Izao no lazain'i Jehova tompony maro amin'ireo taolana reto. Indro asiko fofonaina ianareo ka ho velona. Lazao hoe amen. Ary asiko ozaka ianareo ka hampaniriko nofo. Ary ho saronako hoditra ianareo ary asiko fofonaina ianareo ka ho velona ka dia fantatrareo fa izany Jehova. Dia naminany aho arak'izay efa nanidiny ahy. Ary noho efa naminany aho dia injany misy feo ary indreo nihetsika sady nifanantona ny taolana samy nanantona ny taolana ny namany avy. Entsika zany. Alleluia. Tsy ianao zany no mamorona fa zay nilazain'Andriamanitra no mila teneninao. Raha miteny ianao zany zao hoe za dia mpandresy, Andriamanitra efa niteny an'izany. Alleluia. Raha hiteny ianao hoe tsy ho faty amin'ny taon'ity, tsy mamorona ianao fa Andriamanitra efa niteny an'izany. Raha miteny ianao hoe za tsy mahazo resy, tsy mamorona ianao fa Andriamanitra efa niteny an'izany. Alleluia. Teto Ezekela dia nianatra namerina zay nilazain'Andriamanitra taminazy. Za mba mangavy ianao mba mianarana mamerina zay mba efa nilazain'Andriamanitra taminao. Manomboka androany sahy mba miteny zay tianao hitsara. Za zao zavatra tiako hitsara aminao dia mivoaka veto ianao misy fitahina bevata manaraka. Alleluia. Za zao tiako hitsara aminao miala eto ianao misy fagagana manaraka fiainanao. Tsy haiko tsara ka menina. Miresaka aminao hoe za eto. Miresaka aminao Jesosy eto. Alleluia. Amen. Sahy miteny zay tianao hitsara. Raha te hiditra ianao amin'ny tontolo surnaturel dia teneny zay efa renao ka efa nitenenin'Andriamanitra. Dia zao Andriamanitra zao samy teny hoe misy mazava. Zany hoe amin'ny alalany feonao, amin'ny alalany zavatra lasainao, miteny ianao hoe misy. Amen. Anao efa fa miteny mipoketanao misy volana. Atao mimoezanao le iny probleminao e. Mimoezanao kokono. Lasa tsy mampesatra le izy lazaina. Anao hoe nahita naty eto mandoka dia voly mimoy. Satria atokisako avec assurance no se concentré tsara sa tana va. Anao fa mariny raha magnanjeny moka izy volana ny poketrinao alana mitsitsy moramora ndraiky. Lety anao eto. Iny tompany iny. Misy zany zao tena ilana fifantora. Fahamatora no milaza anazy. Zay le hoe tenim-ponoana. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny Baiboly milaza fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny tenin'Andriamanitra tsy inona fa tenim-ponoana. Mitahinao ny Jesosy. Manomboka androany misy langage mila anao. Raha mandeha amin'ny toerana hivarotanao dia aoka hihetsika amin'izay le fofonain'Andriamanitra iroborobo ny varotra ty. Mandeha amin'ny zavatra ambolenao no aoka hisy ositra eto androany hirotsaka eto ampitomana ny zavatra amboleko. Aoka ho hisy fakakana ny lafiny ara-bola ka hitahin'Andriamanitra anahy fomba miavaka. Tsy mampigatra ny zakantsara. Fa problemtsika raha ilaza le zavatra tsy mafoapoaka regny malaky be le latsika. Maremeko rana dray, usasana ke vola io.
Zany reny maivana be mitsika miteny andreo. Ary zao reny nahazo licence mihitsy eo mizakana. Reny manana diplôme amin'ny fitenenana raha hafahafa. Dia raha kontigna indray jusqu'à tapitra ny 24 heures, ny 90% zavatra milazainao, zavatra hafahafa tao. Adinao fa ny famonana ny fiainana dia teny. Io no genesis ny fiainana. Raha misy sampotrinao hitsara dia izay teneninao. Raha misy sampotrinao hita dia izay teneninao. Dia raha mataonao ny katsikajy, ny 50 isan-jato ny tontolo andronao, firy tanatin'io mba nisy teny-tonono. Fiainantsika rehetrarehetra feno taolamay, feno zavatra hafahafa, feno zavatra tsy milama. Izany dia mianara mampiasa an'ilay fitenin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Noho io teny io zany dia namitaolana azy tamin'ny amin'ny Ezekia nafantatra ny namany. Ilay teny. Miparitaka be ilay taolana reo, tirino misasany tamin'ny sisy tarehy, savavola tamin'ny sisy tarehy, dia tsy haiko taolana mosona sy mitavatra. Dia vao ny teny Ezekia nahay ny fagnatona reo tsisy diso. Tsy hoe nandeha ndraiky tirino io mandeha reny tadiny tany. Tsy rakan'izay. Fa tonga dia tamin'ny plasiny. Ny minitra anao io hiteny dia hiverina amin'ny plasiny zavatra. Enga nefa misy zavatra maro be hiverina amin'ny plasiny. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Amen. Mahery ny tenim-ponono. Io ihany nahafahanao miala agnatina situation sarotra. Tenim-ponono. Fa tsy ny filazanao ny asarotra ny adinao. Iny, izy ty moa efa mahamengatra fa tsy maintsy kirany. Zay kena mavary fotsy tsisy. Tapitry maregna dia tsisy vary fotsy daholo olo jiaby. Mefa mevana any eo izy mitantara an'iny mefa mevana. Hitahinao ny Andriamanitra. Alleluia. Hitanao ny tegna zanaka dia tsy manao afa-tsy zay hitany fa ataony ray. Trano ny tegna zanaka. Ary Jesosy nanomeny famoarana ny zanaka ho tsy manao na inona afa-tsy zay ampanaovany ray. Karaha tegna zanaka anao ny zaza anankiray an-trano tsy mahita zavatra hafa atao zany reo afa-tsy zay hitany ataony. Na fivolanan'ireo ary mitovitoviny amin'inona. Fihetsika'ireo ataony mitovy amin'inona. Mombamombanao rehetra lasa lelay mitaka tsy moramora. Zay ny tegna zanaka. Ka anao raha tegna zanaka Andriamanitra, aza manao fa tsy ataony dadanao. Mba hanaivolay vonona moa raha sinavava, anao olo be tatamandamo teto, anao no betry ny fanaka. Zanakanao eran'izy 7 taona ndraiky miteny tandroy. Ohatra, tsy hoe ratsy akory miteny tandroy. Fa gagagaga ihany anao nagnano rekiahy ndraiky zata ty. Nefa nareo olo avy mahanoro. Iza zay bebe vitakeo, akory lahinay. Suavinay na yun. Taniling pa rin eh. O sino ako, kasanay. May nag-iisa nila sento. Izasay ulit na nadali. Kaya ba masunusan ito sa nag-Andriamanitra? Reverend fotoana ndio ny volana tsy hainao le fiteny n'Andriamanitra. Mampametraka ao tanina zany. Ary zay no mahatonga antsika risy. Zay no mahatonga ny hoerin'Andriamanitra io tsy mikorina ny amintsika. Zay no mahatonga ny osotra tsy tegna hita azo sampahitanana amin'ny fiainanao satria hafa ny fiteny mirainao, hafa raha volanao. Azonareo ve leso? Mianara zany manomboka ato any. Mba tsy teniteny zavatra hafa mahakasika fiainanao. Na mba regninao marary be karakory aza vela hiteny an'iny vavanao. Satria zay laha zay vavanao io tsy maintsy tanteraka. Zay teneninao dia fa zay no izy. Da iny tompo anenao. Zany hoe mangalamy ty fomba fijery ty hoe tsy miankina amin'izay hitanao an'io fa inoy zay ty mitrana. Aza miankina amin'izay hitanao an'io. Ny any ane mety anao mbola tsy miasa. Ny any mety mbola anao tsy manambady. Ny any mety mbola anao marary hitanao.
Niam mety mbola anao misy problème, aza avela ifampagny ny fieripetratanao sy ny fiteninao, fa ndana inao izy tianao hitranga, teneno zay tianao hita. Alleluia. Amen. Tsy mora zany raha anaty miaigna amin'ilay fitenin'Andriamanitra ty. Io nefa ny anarana antsika ty. Fa be na be amintsika tsy mety mahay an'io. Na dia efa mivavaka. Sasa zany efa mivavaka misy firy taona, dia vola ny tsy tery lalana. Izovina petranao nany tsy tery lalana. Andriamanitra efa vomiteny an'izany. Moa sasany mihina an'ilay verset ny Job, moa ny soa ihany fa tsika amin'Andriamanitra. I Job an'izany tsy Andriamanitra. Nareo izy. Ary maro be verset anaty Baiboly koa, zay vola tianao. Moa ny soa ihany fa tsika efa entina izy. Na mafandiana, moa ny soa ihany fa tsika miteny. Mampiasa tempo. Amen. Baiboly dia milaza fa ny hita ozy dia vetivety foana. Fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Aiza io tsy hita io agnatinao koa, mila voaka. Mila teneny, iny le maharitra mandrakizay. Amen. Zany izy zavany. Mitenenina mbola tsisy ninina. Nandeha toko mbola tsisy vola mamango miteny. Azo nandray dia misy olo zay mba miteny alefaso ianao mamanonina teny. Satria na mbola tsisy ninina reo, raha vao misy teny miainga eo. Za milazanao fa magnaraka an'iny lefaso. Andriamanitra raha tianao amin'izao tontolo izao teny mbola nalefany. Fa tsy tonga dia hoe misy raha niforona ho azy zay. Teboka fahatelo, zavatra ilainao raha manana antso ianao na misy antso ianao dia osotro. Onction. Mitaky onction ny antso. Zany hoe mila sarzegna hery ianao ndisy tombangana ny antsonao. Eo mila mahay tsara hoe iza ny olona efa nanosotro anao. Ary mampalahelo. Be ny olona manana antso fa tsy mba connecté amin'olo mahomby. Manana antso fa tsy mba connecté amin'olo mpasoava. Izy foa mandeha saina amin'ny raha tena atao. Ino raha zirina izy ny mpiano. Zany mpiano. Zany. Ary nasiaka izy vao tsy hita raha io. Tsy titandregny olo. E akory manao totsika amin'ny séminaire, zany mpiano. Zany zay mony. Karaha toko zao zany pastery, zany apôstôly. Non, mila olo mpasoava nanao tandregnesanao. Zay no tafako. Na i Jesosy ary rehefa tsy miavomako hoe zany ny Jesosy. Fa mbola nandeha nitady ny John mpanao lalana ny fahaizanao connecté aminazy. Ary zay mahatonga olo sarotra be amin'olo mahazo osotro. Dia tsy hainy le miconnecté amin'ilay osotro. Io ny azo atao no miteny fotsiny aminao hoe tahina anao, mandresy anao, magnanjany hony anao. Izy iny bakeo mety ravimbary ro manika anazy. Ravimara maniry avela anao manaka fa izy tantrano toy. Satria tsika nendray tsy mba misy zavatra mba ataotsika ny minitra mba misy olo mahositra manolorantsika. Ka raha anao manana antso, adio zany. Mila manana antso dia mila mahay tsara ary mila mahay misintona ositra avy ao anatin'olona zay manositra. Jereo tsara Isaka melohany izy hitsotro aminy any Jakobo. Dia ozy mantsy Jakobo hoe ndana ozy hitadiavo hanompia mba hitsofa ny fanako ranao. Misy heviny betabely hoe hanompia. Zany hoe mila hainao mba mijery, mila hainao mba manao hoe akory mba hampafalifaly ny olo ino raha tiany olo izy ndeha ahositra anazy. Fa tsy hamenina anao avao tanao mafibiky. Nanao hoe zany? Atsika rehefa mandray ozy hoe amana! Zany kaso koa tendan'izy mody. Nanino reo kaso tendan'izy? Dia zany daholo ny ankamaroany dia
lasa familiarité mibetsaka fa le fisotomana le zavatra tsisy. Imaginenao Isaka andeha hanositra ny zanany mbola misy zavatra nitakiny dia raha jerevanao tsara fantatra Isaka nefa tsy Esau fa i Jakoba izy mitsy nyteny feony zany anao kanao dia i Jakoba fa ivolovolony no ifofona azy ndraiky dia i Esau fa tsy ny raha enitsony zany na izovy fa zay navita nagnatitra zavatra tsara nitakeny fanahy nahazo am'izy. Azazonareo zany le soa ity niany ty zany tsy ahoako na tsy tianao raha koragny fo marina izy ketio fa tsy tianao izy ireny amina tsy maintsy zanahary zay dia magnety dia magnino fa zay le principe andanaky ianao mba miremarke fa na mifiainana raha nofo aza zay olo mavita manome raha tsara anao tianao fa tsy magnano zay ary antsainao miaranofo le olo mavita magnano service aminao ohatra fotsiny hoe tsy haiko izy tiano be olo mitady volonao igny ro tsy maintsy lasy meramigny raha igny ro tsy maintsy mahazo vo misy raha ely dia fa aloha tsovy tsy tongolo mianarana aloha tsovy ry aloha asaigny ry satria misy zavatra ao sazonao ve zany ka anao rehefa mba misy olona hitanao na ray aman-dreny ara-panahy na mpanompon'Andriamanitra na izy ka tianao alainy le zavatra agnatiny ao misy fomba fangalany izy io fa tsary misy raha tongatonga ho azy zany ananany ianao bodika modina manga anankiray mamoa be azy magnaniky fo bodiky fo possible agnatin'ny 3 jours tsisy latsaky inaraiky fa raha hainao ny fomba fangalana an'iny mamba mamemigony anao mety hafiny ohatran'izay izy ka ny fomba fangalana osoko tsisy afa-tsy connexion faotaniana petraka connecté venao connecté venao jerenao tsara ny condition napetraky Eli tamin'ny Elisa izy koa hitanao ny alako aminao e dia ho azonao zany tsy condition zany hoe napetraky Elisa Eli tsara zany hoe zay olo mavita mipetraka aminazy io foana tsy misaraka aminazy mihitsy tsy maintsy mahazo an'ilay zavatra ao anaty anao nefa nendray misy fotoana anao mihitsy tonga mivavaka tsy asino raha mahazo anao hoe tonga ava amin'alatsinainy maraina izy tsika tonga ava talata izy tsika tonga ava zoma izy tsika zay fotoana tianao ahitananao foana vo hitana tsy karan'ina zao ny Elisa anany da ny tompony ianao da in'Andriamanitra ianao hoe azonao hoe raha tiako volaninao io amen vakitsika ny Timoty faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo dia ny amin'iny voalohany no vakitsika Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ozay hoe fa ao ko fantatrareo izao fa any amparany any dia isy andro mahaory isinao ny amparany any isy andro mahaory any amparany any dia isy andro mahaory zao andro egnatsika zao io lazain'io zao saison misy atsika zao ty mois de juin dia avitsika ty 2021 nalovantsika ty zao le andro mahaory na eo aza nefa ny zavatra ratsy Andriamanitsika moa nietsika izy amin'ny andro farany ao amin'ny asany apôstôly toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo ane tsy mila mahatavitra anao na misy mahaory eo efa nisy teny anankiray ndraiky olona zay n'Andriamanitra asany apôstôly toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo ozy hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra anatiny ianao zany alleluia zanakalànareo sy zanakavavonareo aminany no zatovonareo ahita fahitana ary lahamitrareo amin'ny nofy zany hoe na eo zany zavatra ratsy le Jesosy ivavahantsika koa hietsika amin'ny andro farany andatsaka ny fanahany izy
ositra io. Da iny tokony ino. Ositra ny resaka vavy no ahafahana mijoro amin'izao amin'ny faran'izao. Connexion. Izy io matetika mevamin'olo, mevamin'olo hoe manao connexion. Ny atao hoe connexion dia zavatra renao fa sarotra taminao no nagnano azy. Zany atao hoe connexion. Fa tsy kirarona amin'ny décollé mbola dia fa connexion. Ny atao hoe connexion dia zavatra tegna na le olona nanaovana an'ilay izy ary na tsara. Fa nisy zavatra tonga taminazy tany. Amen. Mahakasika fo. Mavitanao ve mikasika ny ositra. Sara amin'iny Jesosy rehefa nandalo tamin'ny tanàna anankiray misy vehivavy nitsidrana ny taona maro izy. Mbola tany an-trano vehivavy io. Nefa niteny hoe za androany no mikasika ny somotra avy amin'ny nambany fotsiny ilay ositra. Mbola tany an-trano. Ary tamin'ny fotoana io sarotra be anao vehivavy anondraka le andeha agnatin'ny tany misy olona. Ty lalàna juste amin'io raha vao vehivavy en règle ka mandeha amin'ny tany misy olona dia fantatry mivonoana natao rabato. Tsy moramora zany. Da iny Jesosy enenao fa vitany vehivavy. Ka anao hoe mba misy fotoana mba misy zavatra sarotra tsy tokony atao mba vitanao ve nanao azy satria ilainao le onction. Raha taditinao le témoignage matetika ataoko eto reny misy fotoana ao za naleka ny apitananomasina mba nina onction. Fa tsy zavatra tsotsotra natao tamin'izany. Zavatra tegna anao mametra-panontany io. Zavatra tegna santy na anao andeha hagnano azy ary sy mahira. Da iny toko ianao. Amen. Ny fahaizana manaja no atonga ny ositra hikorina. Ny fahaizana manome tombam-bidy no atonga ny ositra hikorina. Ny fahaizana manome no atonga ny ositra hikorina. Aiza ho aiza anao miteboko ny fanajana. Aiza ho aiza anao miteboko ny fanomezana tombam-bidy. Aiza ho aiza anao mile miteboko tia manome. Hatramin'ny vavanao tato so inona no mba fanajana nataonao. Inona mba tombam-bidy napetraka anao. Ary inona mba nomenao. Satria anao zao tsy onction d'États-Unis mihitsy no hiasanao ato. Fa onction ziona zay napetraka Andriamanitra tamin'ny ziona zay mandeha hikorina amin'ny fiainanao io. Ty nihiraka tsy rara iaby samby amin'ny fahasoavana napetraka Andriamanitra anatiny ao. Atsika zao atontsika mivavaka misy raha spécial ndraiky koa ato. Rehefa nazaveko anao to fomba fisotomana azy. Alleluia. Da iny Andriamanitra. Fa io rasina vavy misy na dia atao hoe samy pastera fa antitra foana tsisy raha mahitanao hoe ino raha manjany. Miantony mikorazy dia bravo foana dia zany e pastera. Zany zany hoany misy olo mila ajainao. Misy olo mila amenao tombam-bidy ary misy olo mila omenao zavatra. Dia le volamo teo mialatsika aminao zany izy nao tsy tianao raha volamo. Fa tsy maintsy lazaiko anao ny marina satria zay ny principe fikasiana ositra. Iny ny sasany ndraiky ndraiky raha ataony vao mahita olom-body dia malaka mosary dia fahafarana kirarany olom-body. Asindraiky tikany. Tsy karany. Raha manareky misy impiry fahafarana. Da iny Jesosy anenao. Da tena nahazo fahafarana. Manino ny kirarako ndraiky fahafarana. Fa raha tsy voafafa ny jifo. Ay kasika ositra zay anao izy. Ambidiako anao aterako. Tsy kirarako fahafarana. Ale mahitsy ko raha. Izy io manana ko misy filany dia kasika ositra amin'izy. Eny nazakazaka dia manana mosary. Atirona ato ko lanao masina. Oi kasika raha anao. Karanjany izy rasana. Io koa nefa ny raha tsy atao mahitsy karanjany mampianatatsika iny tsy mety hoazotsika ino mola izy. Tsy mety hazava aminao mihitsy hoe karakory le fandena. Dia lasa kely anao tsy hainao na raha tokony ataonao tsy fantana. Izy ke fa toroko anao zany.
terotoko lahy na isaka reo nagnanjany anefa ozy nosy zany fomba fangalana an'io. Amen. Tain'i Jesosy aneno karan'izany fomba fangalana an'io. Alleluia. Ny fahaizana zany no tonga an'io tonga. Tsy ny olona rehetra no manray ositra fa zay mahay manaja, zay mahay manome tomaminy, zay mahay manome. Io tsy tonga ho azy aminao zao satria ny eny toroteny biligrama manao fa dia mahazo ositry ny biligrama. Non. Mety ny fahalalany biligrama no azonao. Fomba fahazoana io dia najainao ve izy, nomenao tomamity ve izy, nomenao ve izy. Tsy milamy manao misy ositra anjova izy miasa miaraka aminao. Marina fa misy ositra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io mametraka an'izy agnatina mpanompony. Dia iny mpanompony iny reo liberen'ilay izy makan'io. Azontsika izy. Zay ilay hoe tsy anao na inona Jehovahandriamanitra. Raha tsy efa milaza an'izany izy amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompony. Izy zany mpaminany mpanompony io ka najainao, nomenao tomamity ary nomenao zavatra. Ankoatra ny vavaka jiaby ataonao zany reo devoir manigny anao. Ary io misy foana izy io amin'ny tombon'Andriamanitra ny anatin'ilay ray aman-dreny. Mitombo onction izy. Dia anao nefa mbola tamin'ilay 2019. Zareo izy. Io zany zavatra mila voazina isan'andro. Zany hoe ianao zany isan'andro tokony connecté. Ohatry hoe mandigny anao tetetro. Sasany moa mandigny izy tetetro. Ary nefa tsy voatery agnetetra anao zany. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Ary ny fatrany zavatra mafy lalovanao, ny fatrany ositra zay tsy maintsy omenanao sy iainanao. Eo koa ilay izy e. Raha anao zany zay agnisan'ny olona nandalo aby mafy dia nampioron'Andriamanitra tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, za milazanao fa misy raha maventy be ho azy. Zay ilay izy. Ny fatrany zavatra mafy lalovanao, ny fatrany ositra omenanao. Ary misy teny frantsay zay milaza mihitsy hoe l'onction attire le bénédiction. Ny ositra dia miantso fanambinana. Ny ositra dia misintona fanambinana. Tain'i Jesosy. Anao raha vao misy ny ositra iny tsisy dia voly tafiditra aminao. Tsisy dia voly tafiditra aminao. Satria herin'Andriamanitra ny atao hoe ositra. Fahaiza manao n'Andriamanitra ny atao hoe ositra. Présence n'Andriamanitra ny atao hoe ositra. Alléluia. Tsisy dia voly afaka andresy ny ositra n'Andriamanitra zany. Mandrakizay. Alléluia. Kaminao fa nisy lesona azonao tagnatin'izay. Amen. Manazo lesona ve anao? Eo zany rehefa isan'andro anao mila mijery hoe za ino zany zao amin'ny niveau aiza. Mila mimetraka famontaniana hoe inona moa zany zao tokony ataoko. Fa tsy mandeha routine na foa manao fanompoana tompony. Misy zavatra mila ataonao. Misy zavatra mila jerevana satria Andriamanitra zany isan'andro te hampitombo anao. Io anefa ny fifandraisana amin'Andriamanitra sahala eo anao mandeha anaty ranomasina. Zay fatrana toerana zakanao mandeha aminazy dia eo zay no refy andrefesana. Tsy hitovy mihitsy ianao le mandeha amin'ny lalindalina kokoa par rapport amin'ilay olona ry amoromorona ery. Dia ohatran'izay le connexion. Ohatran'izay le fifandraisana amin'Andriamanitra. Mitahantsika rehetra rehetra. Tapitry moa lelantsika. Tongava anao amin'ny alahady. Dimanche tsika resaka zavatra beta be. Toy ny télésona aty mahakasika ny andro. Dia eo amin'izay anao manomboka afantatra haiko za ty manakaly tokony zao tokony ry. Amen. Ary tsy avelako anao raha tsy voatahany ty vola amity. Ary anao tsy voatery taono ty. Amen na? Zay ilay izy ravana e. Ka ilaina ny mamantatra andro. Ilay moa zany ny zavatra atao rehefa ao anatina andro izy no tompoko reny.
zavatra mila ataonao mialohan'ny idiranao anatina andro izy natompony iny adorino izy tena mandadidinao raha misy voana samosady toeponao aloha zany mila oke mila mahay fitenin'Andriamanitra ianao mila osotra ireo nijanododakina raha te hiditra anatina andro raha te hiaigna milamina ny fiarahan'Andriamanitra toeponao igny le nagnazavako misy fotoana hoe misy aleoko zao olona mbola vao manokatra épicerie fotsiny efa miavona mavolagny koa manamety manahirana izy io nanamforsenao hivarotra anao ka talao an'io letaka izy amin'io mivarotra mba mandingasa raha misy hay tsy raha olo angafo foana tara olo milatra varimora ola le hividy raha amy labotikinao toepo daholo nefa zany raha anao ndeha anambady mitany toepo amy lafitenanao rehetra tsy ilaka toepo ilaina koa ny fahaizanao fitenin'Andriamanitra fitenin'Andriamanitra ohatsika teo hoe teny tonona fa tsy teny négatif agnatin'ny 24 heures raha ataony pourcentage 5% zavatra tsara ny lazainao raha par rapport amin'ny zavatra ratsy ny lazainao tsy normal ohatsika teo raha tena zanaka ianao nefa tsy mahay ny fitenin'ny babanao Andriamanitra manana ny fiteny namaranatsika anazy teo makasika ny osotra ilainao ny osotra ary mila hainao ny kolokolo osotra mampitombo osotra hitahainao ny Jesosy hitahainao ny Andriamanitra anomenao fiadanam-po Jesosy Kristy amatsy anao ny lafiny rehetra ny Andriamanitsika ary ninona onction zay libéré donc de ton droit hiteny amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vavatsika isotra misy sotra Andriamanitra fanandrehany zany afaka zany zay deranao zay ary mangasitraka sy no mivoninahitra anao ny mifafanaina andre mateny mitahina tokony vahoaka anao tsiray avy zay nahazo ny tiafatra ty reo zay manaraka any amin'ny internet any amin'ny Facebook sy YouTube voakasika manokana ny fiainana soa tompo mendrika deraina sakalazaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen na mitahina tompo manokana antsika rehetra azadigno ny mba mivavaka ny mifanamboarantsika mega eglizy hoandreo zay manaraka ny amin'ny internet moa dia mba hitanana zadigno mba mamafy amin'ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra fiadanana ny amintsika rehetra natateraka fanatitra azy